Fanasarotana ny fahazahoana ireo tonta-taratasy firotsahako fidiana miray tsikombakomba ny seni. Fitantanana raharaham-pirenena lasa resam-pianakaviana. Fiatrehana ny fifidianana iaraha hiasa amin'ny malagasy rehetra aho hoy Ravalomanana Marika. Arivan'ny alabi faraka 10 volana septambra taona 2024 manatitra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejiny politika no isantarantsika ny fiarahana tonga nametraka ny antonta-taratasy firotsahako fidiany Obeny tanàna Antananarivo renivohitra tetsy amin'ny Oveka Isotry ny filoha Marika Ravalomanana sy ireo mpanolontsaina 20 miaraka amin'ny androany. Izy ireo araka izany no misantatra ny fanaterana dossier tao anatin'izay eninandro ny sokafany Oveka izay. Nanotrona azy teny an-toerana ny teo anivony firaisankina sy ireo solombavambahoaka ao anatiny ity vondrona ity miaraka amin'ireo antoko politika sy fikambanana ary olon-tsotra maro. Ankoatra ny antombola na ny caution izay midangana dia no asarotana tanteraka ny firotsahako fidiana hoy ny fanazavana. No atrateriny filoha Marika Ravalomanana fa fifidianana manakaiky vahoaka ary mivantana ny fifidianana kominaly. Namafisiny ihany koa fa midika izany fa ny firaisankina sy ny fijoroany rehetra no ahafahana manaraindray an'Antananarivo sy ny firenena ary manavitra ny vahoaka malagasy. Teny an-toerana Iando Miaratina sy Mathieu Princy. Nakotrika ny fitsenana ny filoha Ravalomanana mialony nanatera ny antonta-taratasy firotsahako fidiany tetỳ amin'ny Oveka Isotry io atoandro io. Tampifaliana sy tamo anaty fanantenana no nandraisany rehetra azy. Ny fantofana ny fiarana nakasary taminy naran'ireo afatra madinika samihafa nefa everina ho zava-dehibe indrindra amin'izao fiatriana ny fifidianana izao. Tsy nisy niala raha tsy tonga tetỳ amin'ny Oveka ny filoha Ravalomanana niaraka tamin'ireo mpanolontsainy realisitra aminy. Anisan'ireo fepetra takiny didy amandalana amin'ireo latsako fidiana amin'ny fifidianana eny eviny komina ny tsy maintsy ananan'ireo mpirotsako fidiana solotena nomem-pahefana na iray antsoina hoe mandataire na kandidaty sy miankina milatsaka amin'ny anarany manokana na ireo natolotry ny antoko sy vondrona toky na vovonana. Feno ny fepetra ho an'ny filoha Ravalomanana ka nahafahany nametraka ny antonta-taratasy firotsahako fidiany androany. Vonona amin'ny fiatriana ny fifidianana ny tenany raha no amafisiny. Tsy amela voaka malagasy orera, tsy amela Antananarivo irera. Tena fa vonona ary efa hita tsara daholo zany fomba atao anatanterahana azy. Dia misaotra an'Andriamanitra vita soamantsara le fametrahana azy iny. Raha misy moa zany dossier ilain'ireo Oveka
satria ato amin'ny Oveka napetaka le atota taratasy dia mbola vonona trany manampy na manitsy zavatra ilainy eny resahany teo fa atota taratasy be da be azo adinonareo fa 20 nisy an'ilay conseiller miaraka amin'ny tenako zany. Tsapa hoy ny fanazavana fa noasarotina tanteraka ny firotsako fidiana tamin'ity fifidianana be ny tanàna ity. Eo ohatra ny antombolana caution izay natao midangana be ka mety ho anisan'ny sakana ho an'ireo maniry ilatsako fidiana. Sarotra ane zany tena sarotra. Asarotona ve tsy afanahinana asarotona mihitsy ny filatsako fidiana ho be ny tanàna. Ay zany tena ahafahantsika maneho zany hoe tena demokrasia sy fahalalan'ny olona zany. Ary ny fanamarinako an'izy dia tena nasarotona be. Ankoatra ny caution fa lafo ny tena le olona mba manam-piniavana te hampandrosan'ilay tanàna. Tsy adinontsika rehetra ne. Zany hoe be ny tanàna zany tena tompon'ny tanàna. Ary zany ny tena akaiky vahoaka miaraka amin'ireo mpanolontsaina. Nefa fahitako azy tena nasarotona fa tsy zarery. Fa reo candidat rehetrarehetra reo mbola mivezivezy daholo manao azy. Very tsara azy reo fa nano caution zao zay nataraka ange. Sy hoe fa maritra nareo teto, miandry ateto. Fa le jiro ny tapaka. Dia ny andro tany foana zay, ay zary ty jiro tsy hoe ny volany tsy misy. Na le caution tsy misy fa le jiro ny tapaka, antanizy zany rehefa avy eo. Dia eto zany dia miantso CENI, or CENI. Ianareo ny tena tompona andraikitra voalohany sy manana ny fahefana rehetra. Araka ny fahefana nomeny lalàna anareo mba hamoraina io mba jereva re sakatsakana mety hitranga amin'ny sasany ary indrindra mba hafangiano le izy fa tena mijaly le olona le candidat tena manontaniana reo fa tsy zarero fa nahita le nanaovana azy zany rehefa professionnel daholo miaraka aminay eo dia tena asarotana 7 ny atota taratasy ilaina zay no lasa be ny tanàna manao candidature. Miteraka resabe ihany koa amin'izao ny fiatriana ny fifidianan'izao ny taratasy 211 bis taratasy fanamarinana ny fandoavan-ketra ara-dalàna. Tsy tokony nisy ny sakana rano makasika ny Flora Valmanana manokana. Efa nafeny fepetra ny tenany tamin'ny firotsako fidiana ho filoham-pirenena faranteo ary tafiditra ho isan'ireo kandidat nifaninana tamin'izany. Zao le 211 bis fantanina mipetraka izay. Zao ny zavatra resako anao zange tamin'ny latsaka filoham-pirenena candidat tamin'ny farany vola tamin'ny septambra eo amin'ny 10 volanao zany zay. Efa nahazo an'izy akino elan'izay sy amin'izao fotoana zao zany tokony fenona raha misy ny mbola nomenona azy. Zay le 211 bis. Ary zany tokony tsy ho sakana mihitsy zany. Zany efa filambany ary tsy avy aminay mihitsy nisy ny korotana raha hoe misy korotana. Fa fanakatsakana tsy amin'ny rariny matoa nahazo an'iny zany efa mazava 2023 hatrany aloha tany. Fa 2023-2024 heritaona sisa. Zany tokony tsy afiafy amin'izay. Tsy azo dia tsy hita ny fampitehany tanàna n'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy ilana fandraisana ndraikitra ny fanarenana azy hoy ny fanamafisana. Tsy jerena toerana na nome izy azy ny olona iray zany fa mitaky fanatretena goavana ho tombontsoa ny rehetra. Raha ohatra ianao président de la République dia manao ny asan'ny président de la République. Haitsika tsara koa io. Raha misy tanàna ve tokony vonjena zany reny vohatra ny Madagasikara zany tsy ho vonjena. Zay ny valiny. Noho izany aza manana reo amin'izany. Hatramin'ny 10 septambra lasa teo ka mandrak'androany ny Flora Valmanana sy ireo mpanolotsaina miaraka aminy voalohany nanatitra ny antota taratasy firotsako fidiana ho an'ny teto amin'ny Oveka Antananarivo renivohitra. Manana 27 izy ireo anitsina na amenona ny antota taratasy raha misy ilan'izany araka ny fepetra efa voafaritry ny lalàna. Mitoy ny fandraisana antota taratasy eny amin'ny rafitra mpikirakira ny taratasy firotsako fidiana hatramin'ny 15 septambra ho avy izao. Tsy aiviny fa fifidianana manakaiky vahoaka ary mivantana no izy aingan'ny fampandrosoana ny fifidianana be ny tanàna. Fotoana izao andraisan'ny rehetra andraikitra ijoroana isiny ny fampandrosoana miainga eny fotony ho fanarenana ny tanàna, ny firenena ary ny malagasy. Adidy miandry ny olom-pirenena rehetra ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny zotra-pifidianana rehetra, indrindra ny fiarovana ny safidy. Na eo azy izany rehetra izany, tsy maintsy mila ny firaisan-kina sy ny fiara-miasan'ny rehetra, antoka ombiazana anatrarana ny tanjony. Fa mbola vaovao mandidina izay hatrany dia tsy amin'ny anarany antoko tima ihany no anaovana ny firotsako fidiana hoy ny filoha Marc Ravalomanana fa iray asa amin'ny malagasy rehetra ny tenany raha ny anambarany. Tsy vitan'ny olon-tokana rahateo ny fampandrosoana fa mila ny fiaraha-miasan'ny rehetra izany. Ny miasa miaraka rahateo no mitondra makany amin'ny fahombiazana.
Efa misy ny fandaminana sy ny fifanarahana eo amin'ny firaisankina amin'ny fiatrena ny fifidianana kominaly. Ny zava-dehibe dia ny fiara-miasan'ny rehetra ho iatra ny fanazavany sy mbola ianto miaratinina sy Mathieu Prince Atrandry no mitondra amintsika ny antsipriany zay. Tsodrano avy amin'ny rehetra no nafana ny Rosakovidina ho ny Flora Valmanana marika. Atraka izany, tsy amin'ny anarany antokontsika i Madagasikara irery ihany no nanaovana ny Firotsakovidina, na dia amin'ny anarany antoko aza ny taratasy fa iara-iasa amin'ny malagasy rehetra ny tena ny ranambarany. Manaprofo zany fa tongavan'ireo mpitarika antoko politika rehetra ao anatin'ny firaisankina nandritra ny fananterana ny taratasy Firotsakovidina ny atoandro teo tetsy amin'ny OVEC. Nilaza tamin'ny faha 12 volana Aogositra teo fa zay mivady ny resaka teo. Mba ilazana fa tsy hoe natolotry ny tima, natolotry ny rehetrarehetra fa nahazo tsara Tsodrano tamin'izy rehetrarehetra eo. Dia mbola izay ihany nazonoko foana. Manao an'ity tsy hoe amin'ny anaran'ny tima nanaovana satria tsy maintsy zay le dossier. Fa ireo zao hitanao daholo ny firaisankina miaraka amin'ny code d'ordre ireo, ny HVM, ny Prosité, ny Tsaratafina, ny RMD, ao daholo e. Nareo le mpikambana sy ireo le vondrona sy ny an'ireo ary. Tiako resana zany hiasa iaraka amin'ny voaka malagasy rehetra koa ny eto Antananarivo ary manera misy ary avy any amin'ny faritra nakaty zay isorako azy manokana. Andray anjara feno amin'ny fifidianana kominaly ny firaisankina. Efa nisy ny fandaminana sy fifanarana ho amin'izany fa ny zava-dehibe dia ny fiara-miasan'ny rehetra hoy ny fanamafisana. Zay ny firaisankina, ny tima miasa miaraka fa tsy miarakaraka fotsiny. Dia rehefa jerevana ilay izy hoe izy no tokony ampanjakana eto, izy no tokony hofidiana eto dia miara-manohana zay. Zay le miasa miaraka. Ohatra zany zao eto Antananarivo za zany zao neto. Dia ny tima zany dia manampy ny firaisankina. Misy amin'ny faritra sasany dia misy ny antoko HVM ohatra, na ny toko Prosité na ny toko an'ireny tonga tsy maintsy atoanana koa izy. Zay ny fanarahana. Mbola tsy misy moa ny tatitra sy fanazavana mahakasika ireo kandida ny firaisankina manerana nosy mandritra ity fifidianana kominaly ity. Fantatra kosa nefa fa i Roland Ratsiraka no tohanany firaisankina ao amin'ny renivohitra Betsimisaraka ary Rakotovao Front National ny HVM kosa no kandida ny firaisankina ho Mahajanga renivohitra. Fa nitondra fanapahan-kevitra mahakasika ny fanapahana no raisiny antoko sy ny vovonana firaisankina amin'ny fametrahana ireo kandida ho ben'ny tanàna ny Filoha Marc Ravalomanana androany. Nambarany fa tombotsoam-bahoaka no anaovana politika fa tsy tombotsoan'olo tokana na antoko. Isan'ny olana lehibe amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara ny tsy fahaizana mifampiresaka hoy ny fanazavany fanadihadiana eo amin'ny sary sy ny ratsariny tahiriny. Betsaka no tsy mahafeny atao hoe politika, saingy te hanao politika. Misy ny rafitra araina ao anatin'ny antoko na vovonana fa tsy afaka anao izay takatry ny saina fotsiny. Matoa misy ny lalana mifeny antoko politika dia natao araina izany hoy ny fanazavana. Tsy midika nefa izany fa mihidy ny antoko iray eo amin'ny fanaovana politika manoloana ireo mety ho tsy fidovian-kevitra maro eo amin'ny sampikambana hoy ny Filoha Marc Ravalomanana androany manoloana ny fanontanian'ny mpanao gazety sy ny resaka inina ahely fa mpanilika olona ny antokotiky Madagasikara rehefa tsy natao kandida amin'ny anarany antokotima na firaisankina ny olona iray. Ny tena olana lehibe amin'ny malagasy dia tsy fampianoana fa ny fizirizirina amin'ny hevitra efa hita fa tsy mety ho fiarovana tombontsoa manokana. So iombonan'ny malagasy no tadiavina fa tsy tombontsoan'olo tokana na antoko ho iatran ny Filoha Marc Ravalomanana. Tsy mametsy ny azy mihitsy olombelona toy ny olombelona koa tezitra faly dia tsy maintsy rahantsika amin'izay ilay izy fa tsy mahazo miziriziry fotsiny amin'ny hevitra amin'izao dia hoe zao e zay le hoe dialogue dia mifampiresaka aloha eny ara valoha milamina fa izany tsy mifakazo ny resaka zay le hoe malatendu ty tenenareo zany dia hovaina ny fanaovantsika politika eto Madagasikara aloha izy sokatra fa le soa iombona malagasy dia davintsika. Isan'ireo nikasa irotsaka ho kandida ben'ny tanàna i Clémence Rarinirina saingy rehefa nisy ny fampiresahana dia niemitra tamin'ny fanapahan-keviny ny tenany ka nanapa-kevitra fa anohana ny kandida Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana ny 1 Desambra io. Tsy misy zavatra tsy vitan'ny fifampiresahana. Marina tokoa fa nisy ny fanapahan-kevitra noraisiko andro fitsilasa izay ny aminao irotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo. Kanefa ny kosa rehefa nanapa-kevitra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa irotsaka izy ho ben'ny tanàna dia ny tenako dia nanantona azy ny antso azy sy nanantona hoe aleo mifampiresaka dia aleo mifanohana satria mitabe tsy lany mamba ary ny akanga maro tsy vakinambo ary za koa resy lahatra fa amin'izao situation misy eto amin'ny firenena zao resaka fanoherana ny tena resahako dia zava-dehibe ny fanehoana izay firaisankina izay
zay aloha zany le safidiko tany am-boalohany. Nisy nefa ny andeha ataontsika hoe tsy fifankazahoan-kevitra kely disadisa kely raha zay ny filazana azy a tao anatin'izay fotoana izay a dia antony natonga n'ilay fanapa-kevitra noraisiko zany hoe raha toa ka tsy nandeha arak'ilay fifampiresahana kosa dia aleoko angambany a mifaninana ihany. Kanefa niaraka amafisiko ilay teniko tery aloha tsy zavatra tsy vita amin'ny fifampiresahana rehefa nazavaina ilay fototra ilay tsy fitovikevitra hoe misy an'izao nefa tsy arak'ilay nieritreretina dia zay no antony natonga anahako a niverina tao anatin'ny fanapa-kevitra. Ray aloha ao anatin'ilay teny filamatra fanarenana Antananarivo fa ao anatin'ny fijerena fandaminana fiainan'olona maro anisa ihany koa. Tsara moa ny manamarika fa tafapetraka ny maraina teo ny antota taratasy firotsahako fidi ny filomarika Ravalomanana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Mbola amin'izay tontolo ny fifidianana izay atrandy ankoatra an'Antananarivo sy Toamasina dia fantatra ihany koa ankehitriny fa ny filoha nasionaly ny antoko ASVM filohampanjakana teo aloha sady efa filohan'ny anteny mirandoolona teo aloha Rivo Rakotovao no kandida ben'ny tanàna ao mahajanga voalohany. Teny fampiarana teo anivon'ny firaisan-kina no nanolotra azy raha tsika avy atrandy ny fanazavana mahakasika izany. Rehefa mifandinika moa zany zay tao amin'ny firaisan-kina zany hoe zay dimin-dralahy dia zay fanapa-kevitra zany fa irotsaka ny mahajanga tanàna mahajanga hain zany ny tena koa anatin'ny firaisan-kina. Dia fa manaroatra anareo eto zany manao antso avy afaka hoe tsika mazanga agny avy Zokorivo fa vonona ny dossier rehetrarehetra zay tsy ampy dia fenony an-dalana. Zay nino izy misy fotoana eken'ny lalàna zany hoe raisina izy raha tsy ampy dia manampy ianao satria mbola tsy tonga any amin'ilay farany dia aterina. Fa ny tenako tsy tonga fotsiny tamin'izao akory Ngara Valomanana koa tsy tonga fotsiny tamin'izao fifanomanina zany. Efa fantatra tsy misy akamely eo misy fingapingana kely nany zay mibaolina eto an-tanàna fa dia miezaka ianao zany ary zay koa nahitan'olona anao hoe mahasahy ianao fa tsy hoe sakasakanan'ny olona ianao dia hoe okary mbola tsy mafy ny tany andripo ty izy fitenenana fa dia ho any an-tanàntsika satria tanàna na lehibe zany tany nahitana ny soa ataoko fa raha zao nytoejavatra misy eto amin'ny firenena zao misy any Majunga dia rariny loatra raha misy olona mamaly ny antsony zanaky Majunga hoe ahoana ty tanànantsika ty ary io tsy hoentina ho barofo tsy hoentina amin'ny angovo fa hoentina amin'ny firalahina satria tanàna iraisany. Fa tsy maintsy apetraka eto Madagasikara kosa ny fandriam-pahalemana sy ny fahalalana izay antoko ny demokrasia hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Mifanohitra amin'izay mantsy ny zava-misy eto amintsika ankehitriny satria ireo samy joro sy miteny dia hiaran'ny fampitahorana sy ny fanagadrana. Tranga voatsela akory fa tamin'ny herinandro iny ny etsika fitondrana ambavaka amin'ny mahakandida ben'ny tanàna ny filoha Marc Ravalomanana tetsy amin'ny Magrobe Oririka saingy nosakanina n'ireo herim-pamoretana hatramin'ny farany izany. Fa ny adadiny Ando Miaratina eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Prince. Voisiosy ny demokrasia tsy mipetraka ny fahalalana eto Madagasikara. Inina tapenam-bava sy anaovana raha matahory ireo samijoro sy miteny marina. Pirofo ary ny baribary zany manolola ny fanakatsakana ny fitoam-bavaka saika anotanterahany antokontsika io Madagasikara tetsy amin'ny Magrobe Oririka ny alarobia lasa teo. Nampiasainy ireo mpitandron'ny filaminana nanakanana sy nampandamoka ny hetsika. Tsy natao mampiemitra izany ho ny filoha Ravalomanana. Tsy maintsy tanterana ny fitoam-bavaka na inona sakana na inona. Zava-dehibe ho azy ny fametrahana ny fotoana rehetra eo ampelantanan'Andriamanitra. Dia mbola andeha azy zay koa tsy hijanona amin'izay satria tsy maintsy mankata-tsodrana amin'Andriamanitra zay. Tonga avy nareo raha ohatra tia hanatrika anay ina marina nataonay dia fantatrao tsara. Fa tamin'izay zay menatra mihitsy hoe napody andreo le izy ireo mpitarika fitopim-pivavahana ireo ray aman-dreny am-panary eo tena zay ny resana aminareo. Dia nareo mpitandro filaminana azy ataon'ny olona fitaovana na manipulen'ireo ianareo firenena raha manana tia tanàna raha manana tia ny anareo be indrindra raha zay ho tsarain'ny tantara sy mivoaka malagasy ianareo aoriana any ereto no bakany nareo fa manao ny sary tavy dia tsy hitan'ny olona fa avy eo maninona nareo raha manenjika an'iren'le ino ty izy le dahalo sy ren'le mpanao kidina-piny ireny. Tsy maintsy apetraka eto Madagasikara ny fandriam-pahalemana sy ny fahafahana antoko ny demokrasia rano amafisiny. Jereo tsara ny tenin'ny papa raha nandeha fitsidihana tany afaritra Asie de l'Est iny izy laza mihitsy izy nilaza hoe oka andeha anjaka mihitsy pe jereo tsara sy ny liberté
zany hoe filaminana sy ny fahafahana zay daholo ny zatra andresahany tany ty laza aminareo hoe tokony zay kino ataontsika hoe pe liberté tsy maintsy asina aloha zany a ny fandripahalemana ny filaminana de asina amin'ny fahafahana eto amintsika nefa tsy zay fa raha vao amin'ny teny kely a na mbo manambara ny zavatra ampony a de zay de tonga mifampitahorana tonga fanagadrana zay zany le liberté de davina zo fototra androsoana amina demokrasia ny fahafamiteny sy maneho hevitra ary mivezivezy amafisiny andiny fa7 amin'ny fanambarany iraisam-pirenena momba hanizony olombelona izany milaza fa ny olo-drehetra dia afaka manana ny heviny ka ilaza izany ankahalalahany tsy tokony amitahorina amin'izay fomba fijeriny ary afaka mikaroka mandray mampiely izay vaovao na hevitra hitany amin'ny alalan'ireo fitaovam-pifandraisana misy ny olo-drehetra tsy jerena sisy tany afaka manao hevitra malalaka mizara hevitra ary mandray anjara amin'ny ady hevitra mipahabe maso ny olom-pirenena rehetra fomba iray azona mitondra ny fomba hafijery ampivoatra ny fiarahamonina sy ny firenena izany fazo adika ofiraisana tsikombakomba amin'ny fanasarotana ny fikarakarana ny antota-taratasy sy firotsahako fidina ny fahangina ny voamera misana ny fifidianana manoloana ny fahasarotana ny fahazahoana ireo antota-taratasy firotsahako fidina ho an'ny fifidianana ho ben'ny tanàna hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razanampiera azo hitarafana fa fanjakana tsy mahazaka demokrasia no misy eto hoy ity olomofidy ity ka hatramin'ny fifidianana dia ilambaniny amin'ireo olo-pirenena te handray anjara amin'ny fampandrosoana ho an'ny tanànany tsy azo ekena kosa ny fikasana anemitra io fifidianana io ho hiatrany ny fanazavany fanadiadiana eo amin'ny sary sy ndratsary ny tahiriny mbola tsy nandrenesapeo hatreto ny eo anivony voamera maleo tena misahana ny fifidianana manoloana ny fitarainana maro lafy amin'ny fikarakarana ireo antota-taratasy firotsahako fidina omeny lalàna fahefana feno mahakasika ny fikarakarana fifidianana nefa ity voamera ity ohatra kaiky mampitaraina ny maro ny resaka taratasy ketra hatramin'ny tompotrano mantsy no fantatra fa hitakina taratasy momba izany raha toka kandida ny mpanofatranony to fanainina ny fanasarotana hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razanampiera ny atao hoe crise politika dia tsy mandeha amin'ny alalana fifidianana ny fakana fanjakana zay ny atao hoe crise politika ny aty amin'ny fanoherana zany androany tsy miditra any amin'ny lalana mampiditra amin'ny firenena anatina crise politika dia mirosany amin'ny alalana fifidianana ny fanjakana zany raha ohatra ka tsy mitady crise politika izy afahany mitondra milamina dia mampirisika ny fanoherana ho any amin'ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fomba demokratika dia ny fifidianana ny zavatra misy nefa zany zao a ny fanjakana indray no manasarotra ny firotsahan'ny fanoherana amin'ny alalan'ny fifidianana mba tsy isiny ny crise politika ohatrany hoe ny fanjakana indray zany te-amboly crise eto amin'ny firenentsika zay zany le zavatra misy asarotona daholy ny fahafahana mahazo ny antota-taratasy ilatsako fidina ohatra anankiray no meko anareo raha mirotsako fidina ianao ka tsy manana trano fa manofa trano a dia le tompo-tranonao iny koa takina ny fandoava-ketrany miaraka amin'ny taratasy fandoavanao etra fa nga le tompo-tranonao irotsako fidina inona ny problème sy rarina zay filatsako fidinao fa ianao manofa trano aminy dia nofa tranony azy ny avy aminao ny ilaina nefa lasa voatery zany andohetra no ianao milatsaka azonareo am'izay le problème le resaka fisika ao anatin'ity fifidianana ity dia io no mahatonga le antso makany amin'ny seni hoe ny seni a tokony manao bypass an'io zany hoe dingan'ny seni ao anatin'ny fepetra azahoana mirotsaka fifidianana amin'ny fifidianana resaka etra raha misy ny tsy fisin'ny fametrahana kandida mahatonga midi Madagasikara rano namoaka hoe 0 candidature any amin'ny oveka dia mety isy fiamorana amin'ny fifidianana dia noho io resaka caution ray a dia ny resaka etra ray noho izany a asarotona zany le izy ny lalàna no mamaritra amin'ny firosoana amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna tsy azo ekena intsony ny fanaovana sorona ny fiainam-pirenena noho ny tombontsoa manokana na ny kajy politika ka hitadiavana ny fomba anemorana indray io fifidianana io ho hiatrany Fidèle Razanampiera dia itendray zany le fanjakana rapitsy satria be da be ny tsy malohan'le état de 111 bis zany tsy mahazo le état de 111 bis dia andao hiemotra indray le fifidianana zay mitaky ny siny fifidianana satria efa niemotra io dia alefasy le fifidianana amoray fa afahan'olona milatsaka dia mandeha le fifidianana zay fotsiny zavatra takina amin'zareo zany tompona andraikitra na ny seni afaka manao an'izany afaka ataony zany rehefa ohatra ka sarotra ny azahoan'ny olona taratasy latsako fidina dia amoray ny seni io dia ny seni mijery ny fomba rehetra afahana manao an'izay dia mandeha le fifidianana zany mandray anjana ny olona ne nifidy raha ohatra ka problème anao ny etra dia takio amin'ny fomba rehetra na ninatra amin'izay anao tsy nitakinao tany amin'le olona le etra dia androany anao vao hoe mirotsaka fidina dia zay anao mila vaniny amin'le resaka etra ohatrany camp président Marc Ravalomanana na ninona androtsaka président filoha république izy a mahazo état de 111 bis dia tsy ampy heritona koa re teorina izy manao ben'ny tanàna dia io izy ianao hoe tsy omena indray io
filambaniny zany ary zay dia miteny hoe arakaraky ny fomba ataonareo mpitondra ny anoerana ianareo mila vanareo dia ila vaniny aminareo koa zay ary hitan'ny tonony koa nareo avy rianan'izay tany demokratika i Madagasikara ka tokony ajaina izay maha-demokratika azy izay ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity ny zava-misy ankehitriny no mampiseho fa fitondrana tsy mahazaka demokrasia no misy eto ny fanjakana ny tokony anamora ny fahafahan'ny olom-pirenena rehetra mananjoty hitondra ny anjara birikiny ampandrosoana ny tanànany no manasarotra izany indray ankehitriny tokony tsy hipetra-potsiny ny genie manoloana izany satria andraikiny ny fiantohana ny zotra-pifidianana madio milamina ekena sy andraisan'ny rehetra anjara ho iatrany ny fanazavana vao makasika ny fitantanandrara ankapobeny kosa indray dia nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra fa ho raisin'ny fanjakana malagasy an-tanana ny etra sy ny abantseranana amin'ny fampidirana solosaina ampolony sy fitaovana entin'ny kompania Emirata anaovana ny dokam-barotra momba ny fisinsidina ataony mampifandray ny Madagasikara sy Dubai mampametra-panotanina ny maro izany satria ny fanjakana malagasy no manampy ny kompania mpitaterana anabakabaka vahiny ho tombotsoan'ny malagasy ve zany ary ahoana no amenona ny banga ao anatin'ny ektampom-bola-panjakana fanjakana izay hita fa efa bankropotra hoy ny mpanaraka ny raram-pirenena manahirantsaina ny mijery ny fomba fitantanana any Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy kosa ny filohan'ny antoko HVM Rivo Rakotovao ranotondra ny faneho-keviny momba izany fanadadiana nanaitra ny nahitany tato-baovao ny filan-kevitry ny ministra milaza fa nankatoavina ny andraisan'ny fanjakana malagasy an-tanana ny etra sy ny abatseranana amin'ny fampidirana ireo solosaina 12 mitetina 2.700 sy $1 sy ireo fitaovana dokam-barotra samihafa nafarany Emirates Airlines ho fampafantarana ny fisinisidina Madagasikara Dubai fantaniana apetraky ny mpanaraka andraram-pirenena ny karazana fifanarahana misy eo amin'ny fanjakana sy ity kompania mpitaterana ity ny volam-panjakana misy ka nahafahan'ny fanjakana miantoka ny fampidirana ireo fitaovana manoka ny Emirates Airlines firisan-jatony malagasy no isitraka ny tombotsoa avy amin'ny Emirates Airlines ary firisan-jatony malagasy no ibaby mandra-poviana ny etra sy ny abavolaza ny toy izao no mahapotika ny firenetsika satria entina amina tombotsoa manokana ny fitantanana ny rahampirenena zay le fanlazaina ny zay le conflit d'intérêt satria vao mijery zao ny olona hoe namena zany fanamorana zany le orinasa fomba mampanao zany hoentina hitaritana ny olona de tonga mifantaninao satria nahita ny zanaka ny filoham-pirenentsika ao anatin'le fikarakarana an'ilay fifanarahana de mipetraka ho azy mifantaninao de ozy ny olona hoe satria ve ahoana moa le malaza amin'izao fotoana zao za koa mba tay ohatranao zay daholo ny ataon'ny olona fa maninona izy fa tsy hainao de zay nitandrema mpitondra fanjakana zay averiko foana zay tsy ianareo na zanak'iza na zanak'iza mahazo mandraraha fa rehefa zanaka manam-pahefana ianao na azo ny fahefanavany amin'ny vahoaka ianao afaka manome tombon-dany ianao de ny ao aminao aloha tsy azo anao amena satria raha ny lalàna zany conflit d'intérêt ny mahatonga ny olona anaonao foana izy moa ny andeha anakana an'izany ao conseil des ministres nefa mahafantatra zao hoe zao no olona ao anatiny izy any samy ministre andeha hiteny hoe tsy mety zany président de anjaranay miteny an'izany fa tsy mety zany ary zany hoe averiko mandeha tsy resaka fialonana na tsy tiana fa tsy mampandeha firenena zany na ny firenena matanjaka ary tena tonga de miala amin'ny démissionna mihitsy zay tompona andraikitra ka tratra mpanao gazety na tratra fiarahamonina fa ray mitsikombakomba mame tombon-dany olona na ny tokony olona indrindra fa ny fianakavianao de ingany antsika manjaka ohatr'izany ny demokrasia zary lasa ho tombotsom-pianakaviana no hitantanana ny raharam-pirenena ankehitriny conflit d'intérêt no zava-misy hoy Rivo Rakotovao ary voaralanalana tanteraka izany hoy izy raha tsy aivina de sidina inefatra isan-kerinandro no ampifandrain'ny Dubai sy Antananarivo mahazaka mpandeha 700 miampy entana 220 tonne ny sidina iray ho an'ny Madagasikara manokana rendrika tanteraka ny Air Madagascar ary fiaramanidina iray sisa no anana ny Madagascar Airlines izay tsy afaka manao afa-tsy ny sidina anatiny sisa vao makasika ny ady amin'ny kolokolo kosa indray ny sehatry ny fananantany sy ny fitsaranana no laharana loloha laharana fa isy ny kolokolo be indrindra nazahoana fitaraina ihany koa ny mpiaro ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary paikady manokana no ampiarina amin'ireo sehatra hita fa marefo amin'ny kolikoly isongadina izany ao anatin'ny paikady pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly
isy ny tolo-kevitra anamafisana ny sazy ho an'ireo mpandroba ho an'ny arena voajanahary. Raha ny fanazavana nandritra ny famaranana ny fakan-kevitra amin'ny famolavolana ny paikady vaovao iadina amin'ny kolikoly ho an'ny faritany n'Antananarivo. Raha ny zava-misy mantsy dia tsy mazava ny paikady no volavolaina ny taona 2024 hoy ny fanazavany filohan'ny komity mitandro ny fahitsina na ny CSI. Ando miaratina eo amin'ny sary sindatsary ny Mathieu Prince. Lohalarana isina kolokolo be indrindra ny sehatry ny fananantany sy ny fitsarana. Nazoina fitarenana ihany koa ny mpiaro ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary raha nambara ny teo anivy ny komity mitandro ny fahitsina na ny CSI. Atao mazava ao anatin'ny paikady pirenena vaovao iadina amin'ny kolokolo araka izany ny anokarana tsiraray ireo paikady ampiary ny saky ny sehatra marefo amin'ny kolokolo izay efa ny alohavana fankakevitra. Ohatrany saika mitovitovy ihany io resaka fananantany sy atany io moa zany no anisan'ny zavatra mivoaka voalohany ny resaka fandriam-pahalemana ary ny resaka fitsarana. Fa ireny zany ho asiana fijerevana manokana amin'ny atelier thématique sasany ara groupe de travail fotsiny fa ho jerevana satria ny paikady pirenena teo aloha zany raha jerevana dia nametraka ihany izy ny atao hoe approche sectorielle fa tsy ampy zany ny détail tsy dia nakaiza loatra ny resaka approche sectorielle ka amin'ilay paikady vaovao zany dia ho jerevana efa fantatra mialoha hoe tsy miady amin'ny kolokolo fotsiny amin'ny ambangovango no resahana fa jerevana tsara hoe amin'ny resaka foncier ahoana, amin'ny resaka sécurité ahoana, amin'ny resaka fitsarana ahoana sy ny ohatran'izany. Isy ny tolo-kevitra anamafisana ny sazy ho an'ireo mpandroba arena voajanahary raha ny fanazavana nandritra ny famaranana ny fankakevitra amin'ny famolavolana ny paikady vaovao ny faritany n'Antananarivo. Efa nisy ny paikady no volavolaina ny taona 2024 saingy zava-dehibe ny fanantsarana hitantsika mantsy zao anatin'ny 20 taona hoe na tonga hatraiza zany ny famaizana ny kolikoly ina no karazana sakana izay nisy. Tsika zany raha nametraka ny paikady pirenena 2015 dia nametraka ny pôle anticorruption. Nametraka ny pôle anticorruption izay niverina fa hoe premier degré sy deuxième degré dia ho ampy. Fa hitantsika zany fa niady amin'ny kolikoly dia miakatra any amin'ny troisième degré hatrany amin'ny cour suprême na hatrany amin'ny haute cour de justice na hatrany amin'ny juridiction spécialisée man'iren'olona manam-pahefana ambony ireny ka ho resahantsika amin'ny fomba misokatra ary tsy hoe akory hoe manendrina fa tena mila resahantsika zany eo anivon'ny parlementa zay natsona ny resaka mise en accusation ohatra momba ny haute cour de justice ka misy atelier manokana zany mikasika an'izay zavatra. Taoriany tany Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa, Toliary, Antsiranana dia faranana eto Antananarivo ny fankakevitra amin'ny famolavolana ny paikady pirenena vaovao iadina amin'ny kolokolo eto Madagasikara iaraha-miasa amin'ny fandarana sy ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana ny komity mpitarika ny famolavolana ny paikady pirenena vaovao iadina amin'ny kolokolo na ny SNLCC amin'ny alalan'ny fakana ny hevitry ny mpisehatra isalambaratonga ny seny fotony isam-paritra voakasiky ny ady amin'ny kolikoly. Tanjona ny fanaovana tombana sy jeritodika ny ezaka no tanteraina isam-paritra tamin'ny ady amin'ny kolikoly ary ireo lesona sy fomba fanao tsara azo tsoaina tamin'izany. Eo ihany koa ny fakana ny tolo-kevitra sy ny laram-pahamehana amin'ny fihetsika tokony ampidirina ao amin'ny paikady pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly araka ny mampiavaka sy ny filany faritra tsiraray avy. Ao aorian'ireo fankakevitra ireo dia isy ihany koa ny atrikasa ny 20 septambra hatramin'ny 12 oktobra 2024 andinihana aloha hevitra manokana toy ny adi-tany, ny arena-kibony tany, ny fampiarana ny famaizana, ireo sampatra ara-panjakana, ny fitantanam-bola-panjakana, ny zon'olombelona, ny tanjony fampandrosoana alovain-jafy sy ny maro hafa. Ho tanterahina ny 14 oktobra kosa eto Antananarivo ny atrikasa nasionaly izay ankatoavana ny paikady pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly sy anolorana ny vokatra ny fankakevitra isam-paritra. Fatetika asa maro indray no voaresaka nandritra ny fiaonana teo amin'ny Prime Ministre sy ny Ministry ny asa vaventy tamin'ny fiandohan'ny ity herinandro ity. Isan'ireo voaresaka tao ny fanamboarana indray ny lalam-pirenena fahatelo amby folo. Raha tsy aivina dia efa nisy ny fampanantenana sy ny lokaloka mihitsy nataon'ny filoham-pirenena tamin'io lalam-pirenena io 4 taona lasa izay fanadiadina eo amin'ny sary sindatsary ny Tahirine.
Nivoaka indray ny resaka fanamboaran-dalana tao amin'ny lapany mahazo arivo ny alatsinainy teo. Betsaka ireny tanisaina fa asem-panamboarana toy ny lalam-pirenena faharoa, ny fahaefatra, ny fahaenina, ny fahafito ary ny RN3A. Nambara koa fa atomboka amin'izay ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahafolo ary tokony hojerena indray ny fepotona fanatanterahana azy. Santionan'ireo fa betsaka ireo nolazaina fa amboarina ny lalam-pirenena fahatelo amby folo koa izany ary ny lokalokan'ny filoha ankehitriny fa tsy hanao politika intsony ny tenany raha tsy vita ny taona 2024 izany. Tsy misy faratsy ny fanamboaran-dalana tena ilaina izany saingy manitikitika ny maro raha tafiditra ao anatin'ny tetipolam-panjakana sy mpanitsina ireo nampanantenana vaovao ireo. Raha malala manko fa nokatsanana avokoa ny tetipolan'ireo ministera fitondrana hafahafa ity hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Nareo hoe mahita hoe misy cohérence le mpitondra eto amintsika entre za tsy mandeha any ministre kory fa président de makeo amin'ny premier ministre fotsiny. Président manana ny ligne, premier ministre nanao PGE présenté le mise en œuvre en PGE tao amin'ny antenne miara-pirenena. Tampotampoka anao mahita président makany Chine dia ina indray hybride indray hoy. Tam 2022 tsika nandeha nakany amin'ny CCI ny fitondram-panjakana ny radio dina natao tao anao émergence agricole. Dia tamin'izay fotoana zay tsisy resaka hybride fa périmètre irrigué no resahana. Androany anao roa taona ty arina miteny hoe dès 2024 mandeha le autosuffisance en riz tamin'izay fotoana zay. Androany anao 2024 fin de mandat ndray autosuffisance alimentaire. Lalaovinareo aminamo zany le voaka malagasy alimentaire ni sari. Nefa sarim-bary daholo ny ataonao sinoena tambary ny voakanao eo. Tiako tenena zany dia tsotra, tsy mahay miasa le fanjakana. Karaha androany izy teny lalana. Aka ohatra aminao RN44 za député Ambatondrazaka. RN44 ny vody ala mitapitra. Tsy tonga any Votraivo, rehefa tsy tonga any Votraivo ny RN44 dia tsy vita ny anarany zany. Dia ina ny idirany atarany. Fitoana zay navitan'ny le lalana treo Votraivo. Miteny tsika autoroute, za varitany Tamatavy. Miresaka autoroute tsika, natao le autoroute 1000 milliards ny nalefa tany amin'ny loi de finance miresaka autoroute. Androany le autoroute mikatso andeha anao RN2 ndray hoy zareo. Hitanareo le ministre vaovao tonga dia lasa kapakapaka makany amin'ny RN2 vao nitendrena ohatry ny rapitsa any amin'ny RN2. Fa nina nitendrena ohatry ny dia rapitsa any amin'ny autoroute. Misy incohérence be da be zany anatin'le fitondran zareo le firenena. Dia zay mahatonga antsika lasa ohatry ny mahay ary very atolo reto tsy mahay. Atao hoe tsy mahay izy tezitra. Atao hoe mahay izy tsy afaka tsika ary ka io. Izy tsy sahirana amin'izao fotoana izao. Nilaza ny heviny tao amin'ny page Facebook ny ministry ny asa vaventy teo aloha Hajo Andriananarivelo momba ity resaka ity. Nambarany tamin'izany fa fantatro tsara raha ireo dossier mahakasika ny fanamboaran-dalana ireo ary amafisiko hatrany ny efa nolazaiko tamin'ny faefatra ny volana Jolay 2024 fa Ian Rajoela sy Ntsay Christian no manakana ny famoahana ny volan'ny Fond Routier sy manala vandingana famoaham-bola. Tsy mitombona mihitsy anafanganana ny asa kanefa ianao ihany no misintona ilay izy tsy handeha. Samy tady anilika ny rihatra any amin'ny hafa indray hoy hatrany ny faneho-keviny. Tontolo ny fifamoivoizana eto andrenivohitra kosa indray orairay raha kely indrindra no lany eny an-dalana no ny fitoanany fifamoivoizana eto andrenivohitra izay tsy mety ahitana vahaolana mihitsy hatramin'izao. Na dia teo aza ny familianany lalana miazo Analakely ohatra dia tsy nitondra fanamaivana ho an'ny fitoanana izany. Mihamafy ny fitoanana amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ka angatahan'ireo mpampiasa lalana toy ireo mpamily zotra iombonana vahaolana maharitra izany. Juliana Antsoniaina sy ny Artanjona no mitondra antsika ny antsipriany izay. Ankoatran'ny ora lany sy ny fotoana very eny an-dalana dia faty antoka raha toe-karena tsy hitanonono vokatry ny fitoana amin'ny fifamoivoizana eto andrenivohitra. $7 tapitrisa isan-taona izany faty antoka izany raha ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena. Ankoatran'ny eto Analakely sy ny manodidina dia mampitaraina ny rehetra ny lalana mivoaka ny tena ivoatra Antananarivo toy ny eny Ampasapito, Rayasinanana, ny eny Ambohibao Talatamaty, ho an'ny Mianavaratra, ny ho an'ny Soanerany, ho an'ny any Atsimo ary ny etsy Anosy Zato Itaosy raha ny eny Andrefana. Mitombo ireo fiara kodiaran-droa, ny olona mampiasa ny lalana, ny mpivarotra eny amoron'arabe sy eny amoron'ny lalana, ny mpandeha tongotra eny ampovoan'ny arabe ny mamindra. Maro amin'ireo lalana koa ny tapaka. Izany dia mahatonga ny fitoanana avokoa. Tsy ampitsony ny lalana eto andrenivohitra. Vokatr'izany fitoanana lavareny tsy ahitam-bahaolana. Le resaka embouteillage zany eo amin'ny zato misy foana na mianatra na tsy mianatra mpianatra. Fa zany hoe ao anatin'ilay tena fianaram-pianatra zany no mitombo mafimafy koa izy satria lasa betadely fizoizan'ny lalana zany. Dia le mpitandro filaminana zany efa miezaka mamahan'le manisy vilona
ndraindray le izy vovava ndraindray le izy rehefa tena betsaka le problème dia tsy vovaza le izy lasa vomaira lasa tena miteraka le tsy maintsy voakatona ny anankiray rehefa tena betsaka loatra le problème tao anaty vakansa zao a somary maivamaivana na mitay azy eo amin'ny atsasakadiny eo zay eo amin'ny zato afaka tamavotany fa raha mianatra mpianatra dia tena lasa mitombo na ny olona nay raha zany raha miditra mpianatra dia lasa vomay mitombo be re filaharana ela osy fa mahanolana amin'io zao a zao efa sofe rehefa ela teto dia misy lalana zay mitsofoka eo ampita-tafika eo mitetezana eo a mamaky mataty misy lalakely zay dia raha ohatry hoe velomin'ny zareo zao iny lalana iny a dia afaka ataony sansiny ny avany miakatra mandeha amin'ny lalana vaovao iny moa ny avaty mandeha mitetezana misy lalana fa ny ampita-tafika eo alohan'ny tetezana izy raha makaty dia afaka vakily io a efa lalana mihitsy zany fa amboarina tokoao tsara zany dia eo amin'ny jovina eo eo ny izy mivoaka zany hoe mamorona tetezana anakara eo jovina lasa sansinika zany le avaty am'izay fa le avany mandeha amin'ny lalana vaovao le avaty mandeha samy miara-ny fitohanana na ireo mpamily na ireo mpandeha isan'ny vahaolona tefy maika hitan'ireo zotra manko ny fiodinana tapadalana mampitaraina ireo mpandeha izany satria mampitombo ny fandanim-bola vokatry ny tapadalana izany ary very koa ny fotoana manoloana izany rehetra izany ary dia mangataka vahaolana maharitra izy ireo anamaivana ny fitohanana fifamoivoizana eto andrenivohitra. Vao ny fanatanjahantena kosa indray ankoatra ny sakafo ara-pahasalamana dia isan'ny takiny vatana ny fanaovana fanatanjahantena. Samy manana ny fomba anaovana izay fanatanjahantena izay ny tsirairay fa ny hoentina aminao ao anatiny ity fanadihadiana ity dia ny fanatanjahantena eny anivony ireny trano manokana ireny. Miroborobo tokoa izy ireny ary ny vehivavy no tena maro anisa mitaiza vatana amin'ny ireny toerana ireny amin'ny alalan'ny fampiasana ireo fitaovana ao aminy. Juliana Antsoniaina sy ny Artanjona no mitondra amintsika ny antsiprian'izay. Fitaizam-batana tsara indrindra ho an'ny vehivavy ny fanatanjahantena. Ankoatra ny vatana dia manampy ara-tsaina koa ny fanatanjahantena, koa izany ny anisan'ny mandrisika ireo vehivavy hirosy bebe kokoa amin'ity sehatra ity. Amin'izao mantsy ny resaka sport zany tena hoe malaza eto Madagasikara dia hoe baskety, football, fa ny resaka fibatana fonjam-bizany amin'izao efa tokony mba hoe arahamaso satria efa miroborobo be mihitsy izy eto Madagasikara. Resaka objectif aloha zany a dia maro ny ankizivavy tonga eto tsy voatery hoe ankizivavy fa na tanora na olo-dehibe tonga eto dia manana ny objectifany ao ny ngeza te hiena, ao ny kely te ho ngeza, ao konkoa ireo tovovavy amin'izao mantsy zao hoe efa presque efa niteraka dia somary bebe kibo zareo dia tonga izy zany hoe objectifany hanenan'le kibo fotsiny dia maka maro konkoa ireo olona zany tonga eto aminay hoe tsy dia salama tonga zareo amena conseil zany zareo hoe tonga avy mikotrana fa misy ohatra misy tension zareo dia rehefa arakaraka ny kotrana zareo maky stable ny tension anatiny. Amin'izao vanandro zao aloha zany dia tena miova be mihitsy. Ny maro moa zany vehivavy amin'izao mirona ao anatin'ilay resaka sport amin'izao lasa tsy tongana be zany lasa lehilahy zany atao aminay zao raha ohatra ka amin'ny tany jerena dia 30% ny vehivavy 70% zany atao aminay. Zay zao ny tany atao aminay raha ohatra ka hoe jerena zany ny fahafahan'ny vehivavy. Ny fahasalamana, ny fitaizam-batana, ny fampianana ny rarin-tsaina no isan'ireo antony mandrisika ny vehivavy hanao ny fanatanjahantena. Manana fitaovana entina manao izany raha teo itony trano anatanjahantena itony. Ny tena voalohany manatsara be ny fahasalamanao dia le izy manala stress ka izy dia misy tombontsoa be mihitsy ny fanaovana sport satria mba mitazona ny bikanao zany mba tsy raika efa tona maromaro kely zay nanaovako an'izy ity satria mba tsy miteraka dia efa miainananao aminazy efa dia hitako tena hoe nahasoa be an'ala izy tena nahasoa anao mihitsiny dia hatramin'izao lasa salama foana tsy marary fa salama foana.
manentana antsika vehivavy zany manao sport fa tena mahasoa izy manampy antsika vehivavy indrindra resaka biky anao manampy anao be dia tena misy vokany be le izy fa tsy hoe fandanim-potoana araky ny fahazoana relasy fa tena hoe manampy be amin'ny resaka fahasalamana sy ny resaka biky le sport. Mampifandanja ny fahasalamany saina sy ny vatana ny fanaovana ny fanatanjahantena ankoatra ny mahafialam-boly azy. Ho an'ireo tsy afaka miditra anatin'ny efitrano fanatanjahantena dia manampy ny dia tongotra 30 minitra isan'andro raha kely raha ny fanazavana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa ny resaka fanalanjaza ny fifindramonina ny toe-karena. Ireo no setra ny adiny Kamala Harris sy Donald Trump hevitra omaly atao amin'ny aseho mivantana tamina fahitalavitra iray tany Pennsylvania. Nafana ny adihevitra izay nibahana ny fiampangany ireto kandida roa ireto ho an'ny izay hofidinina ho filoham-pirenena any Etats-Unis. Fanadihadihana. Ora iray sy sasany mahery no nifanasavangy tamin'ny fahitalavitra Amerikanina ABC ireo kandida roa hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Etats-Unis izay atao afaka 2 volana ny 5 Novambra ho avy izao. Adihevitra voalohany sady farany teo amin'ny Kamala Harris avy amin'ny antoko demokraty sy Donald Trump avy amin'ny republikana inona atao omaliny. Ny fampiapanga ho mpandainga ny roa tonta ary ny fanometsiny. Ny tsikeran'i Donald Trump no ny famerana ny zo analazaza sy ny dingana ara-pitsarana momba azy i Kamala Harris. Donald Trump kosa tetsy andaniny dia nanda ny fahareseny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 2020. Nivantravatra ny filoha Amerikanina teo aloha rehefa naneho hevitra ary tsy nitodika na nijery ny mpifanandrina aminy. Raha ny vaovao moa taorian'iny adihevitra iny dia nilaza mpahibe maso ny fanohanany an'i Kamala Harris ilay mpanakanto Taylor Swift. Namalibontana i Donald Trump fa dia hiantraika mivantana amin'ity mpanakanto ity izany fanohanana ny kandida demokraty izany. Tapitra ny fampalalamba voantsika tompolasy tompoko tamin'izao hariva izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaonay koa ireo teknisiana nampita ny sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany soavatsara tompolasy tompoko vavy.